Kasika kosa ny dian'ny filoham-pirenena Irajono Mampany any ivelany dia ny natao amin'ny lapan'ny Élysée omaly ny filoham-pirenena Frantsay François Hollande sy ny filoham-pirenena Malagasy Irajono Mampianina. Tamin'izany indrindra no namafisan'ny La Frantsa ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Fanadidina. Nanamafy La Frantsa tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena Frantsay Hollande tamin'izao fionany tamin'ny filoha Malagasy Irajono Mampianina tao amin'ny lapan'ny Élysée izao omaly ny amin'ny fanamafisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. No mafisan'ny filoha Frantsay fa tonga izao fotoana narenana ny Madagasikara indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena ary eo akaikin'ny Madagasikara hatrany sy vonona nampian'ny Madagasikara i La Frantsa amin'izay fanarenana izay. Raha nandray fitenenana kosa amin'ny filoham-pirenena Malagasy Irajono Mampianina dia nanambara fa vonona androso amin'ny fampandrosoana ny vahoaka Malagasy. Tonga eto aho hoy nambarany mba hanentana ireo mpandraharaha vahiny ho avy any Madagasikara. No mafisany fa vonona ny ametraka tontolo ahafahana mampandroso indrindra fa niady amin'ny kolikoly i Madagasikara. Nasongadiny teto fa anisan'ny mahasarika ny Frantsay ny fandraharana amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny fambolena eto Madagasikara. No tsy ahivon'ny filoham-pirenena Frantsay omaly fa orinasa Frantsay miisa 10 no mahazo toerana eto Madagasikara.